Amarantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny taranja adi-totondry natanteraka ny fivorimbe ara-potoana ny mpitantana ny Ligina Analamanga eo amin'izay taranja adi-totondry izay tamin'ity farany herinandro ity, mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny Ligina Analamanga. Ny azo ambara dia totosandroany izy nanomboka tamin'ny folo ny azehoany androany niarahana tamin'ny tao amin'ny DRCS. Dia voalohan-teninay zany dia fisaorana lehibe natolotra ny zareo ireo, fisaorana ihany koa ireo section izay tonga nanotrana tamin'ity azo ity. Ny tatitra moa zany tena nataony be lehibe tao dia resaka ny ara-moraly dia ny resaka ara-bola dia ny resaka teknika, ary teo koa ny fifanakalozana ny antaranay sy ny DRCS, ny ekipa DRCS izay nahafahanay nafantatra bebe kokoa sy nahafahan zareo nafantatra bebe kokoa ihany koa ny ao anatin'ny tontolo ny ao anatin'ny tontolo malagasy amin'izao fotoana izao, sy indrindra ny teto Analamanga izay marena itona fa izahay Ligina Analamanga zany hatreto aloha zany no mbola sangany nahazo médaille d'or betsaka indrindra teo amin'ny championnat national indroa taona mifanesy. Manao ahoana ny fahitanareo izay tontolon'ny adi-totondry izay somary matory dia mifoa dia matory indray dia mifoa ohatrany somary marisarisa ihany fananana iraisam-pirenena tsy mandray anjara ny adi-totondry. Inona ny azo anareo ambara mahakasika an'izay satria mety traika amin'ny vantana any amin'ny mpikatroka mihitsy le izy. Io moa zany dia ny anay moa zany hatreto eo amin'ny resaka hoe ligue foana zany izay no miandraikitra aloha voalohany indrindra dia amin'ny ligue sy ny section, fa eo amin'ny resaka hoe sehatra amin'ny ny any ivelan'izay dia somary sahiratsena ihany zay satria manomana an'ireo zaza ireo zany zay ity amin'ny ligue ny championnat national indrindra ka rehefa tonga eo amin'ny ho any ivelany ny ankizy dia tena tsy hitana mihitsy izay tena hoe horesahana amin'ny zaza zay satria sahirana be zay amin'ny resaka ao anatin'ny fédération izay tsy fantatray mazava maro hoe inona marina ny tena antony tsy mahatonga an'ireo ankizy ireo ivoaka zany any ivelany amin'izay fotoana izay. Dia iny fanadihadiana ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no hamatrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny heriny an'ito izao indray. Aza adino fa mbola afaka vajirenao na vakianao anatin'ny gazety malaza Rahampitso ireo vaovao rehetra nisongadina ara-panatanjahantena tamin'ity farany herinandro ity, eo ihany koa ny gazety Mahery. Isaky ny zoma dia ahitanao ny vaovao rehetra mahakasika izay fanatanjahantena izay. Dia izay no masakazina roa sy tompoko lahy sy tompoko vavy fa dia isaorana betsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana Mahery hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa namana teknisianina sy niara-ny asa tamin'ity androany ity. Dia mametraka ny veloma mandram-piona ary ho amin'ny heriny an'ito izao indray. Veloma tompoko.